Harena nosoratany Rajaofe raha fanomezantsoa na rindra ho velomin'ny vantsoa Fredline Anjarliva Saloy Lalaina miaraka amin'ny Arliva Le Mec Mianja ary Tahina Nantenaina Roland Ramanatsoa nandray feo Anjarliva Nana Totosa voaloha tena aloha zareo dia misaotran'Andriamanitra sika fa tafavory eto amin'ity tokantrano misy anay ity tena zava-dehibe mihitsy mahatafavory antsika mpiray-tampo eto amin'ity andro an'ity. Eny ny fisaorana an'Andriamanitra nge atao foana na tsy miteny aza ny vava raha Jean e. Fa ny azy zao ny mahamaika dia hoe inona moa zany zao ny tena anton'izao fivoriantsika telo mianadahy zao. Aza tapahanao aloha ny teniko ny teniko mbola tsy vita akory dia fa tsy angeoana sady. Eno asy ao toy izy nresaka raha Jean. Ka zao ny tena antom-pivorintsika momba n'ireo anjara lovana velany dada sy nenao antsika mpiray-tampo. Ka mpiray-tampo izavy moa zao zany. Kiza moa fa za de raha mamy de raha tovovadinao ry Sofia. Raha tovovadinao moa iny efa lasa korazana iny. Ka de ianao zany no misolo ny toerany amin'ny mahavadiny ara-dalàna sy reny zanany anaoko. Zay kosa aloha e. Sady ny vadiko ange ny lamatoa aminareo e. Rariny mihitsy raha mba atao misimisy ny azy. Fa misimisy ahoana moa? Zaniko. Nga tsy fizarana mitovy foana ihany ny zarana an'io e. Zay nge niafatry dada sy neny tamin'ny fahavelony e. Ka ny olana ane de zao e. Mbola tsy nozarainy zareo mazava tsara ny anjarany tsirairay tamin'ny fahavelony. Arak'izany de tsika zany no tsy maintsy misahana sy mijery an'ireo lovanapetrany. Indrindra moa fa ny fikarohana an'ireo taratasy-pananana rehetra. Ary maninona moa raha tonga de samy maka an'izay tiany. Nga eo misy beditsona. Maninona tsara? Zany. Maka zay tiany ahoana ry Sofia? Zany Ianao ve mirediredy? Mirediredy ahoana? Raha laiko daholo zany ireo lova eto tanàn-dehibe de nenareo any ambanivohitra de ahoana? Mety? Flera manity ve mitaty? Aka ihany ve zay de niany amin'ny tany tsy misy olona any ry tony? Ka zay no teny amiko. Koa tsy vendrana. Aza lozana amin'ny famaly aloha reto tsika mahasamy efa olon-dehibe ihany ka aloha mahafanajaka kosa e. Ka Sofia any eny miseho fetsifetsy eo e. Miseho fetsifetsy ahoana e? Za koa nge mavita raha ifanao an'izany. Sady raha ifanao vavety de za koa manana be dia be Ohatra sao de mba heverinao fa miforotra amin'izany koa ary Sofia e. Ny aty koa vonona ragatya. Aroko tsoroko aminao fa za tsy maintsy mitaky ny anjaram-badiko amin'ireo lova rehetrarehetra ireo. Azonao zany? Alefaso ariko. Zay ray mahazo betsaka eto fa ny aty koa efa vonona. Nanahoana ny fiafaran'ilay fivoriana tao raha Jean? Ohatra ndraiky tao ambadika tao ma tsy le resaka fa nisy fifamaliana. Ianao ve moa anafena na ry anitra fa Sofia sy Ramamindray nge no nifandona tao e. Fa ahoana? Ka i Sofia hono tsy anaiky fa tsy maintsy takiny avokoa izay anjara lovam-badiny e. Izy raha teo mpitondra tena manan-janaka ka de tsy maintsy mitsinjona avy n'izy da izy. Zany nge tsy laviko e. Fizy le miseho azy be dido ka tsy manaiky alamina no tena manahirana. Sady izy ange ho nivadiny lamatoa de tsy maintsy manatombo kely ny anazy. Zany ve? De nanaiky an'izany ve ianao sy Ramamy? Koa tsy nina kosako. Fizarana mitovy ihany fa tsy misy zara filan'izany kosa aloha e. Sady tsisy tombo sy aly zany ry anitra. Marina kosa aloha ny azy e. Le izy koa tokony mba nozarainy dada sy neny ihany fo ny fahaveloniko. Zao lasa mampisy olana le fizarana lova rehetra teo rino. Zao re mangatafa iandrena sy tolontsaina amin'Andriamanitra de fantary tsara izay sitrapony indrindra fa mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra mitandrema fa mampiady io lova io. Misy aza moa de tsy mifandevy maty mihitsy. Za mihitsy ry anitra. Amin'izao aza moa aleon'ny sasany veritsika alakala-mpihavanana toy izay veritsika alakalam-bola maika fa arena be avy amin'ireo lovanareo ireo. Tsara hoe Ramamy? Efa hoe zany ho ako.
midongo te azo betsaka ny anjara lovam-badiny le Sofia. Tena naika an'izany ve nareo? Raha tsy inona ny dia naika an'izaniko. Za aloha de mitsipaka hatramin'ny farany mihitsy e. Zay mihitsiny. Aza manaika ianao. Hita mihitsy hoe miseho te angorokarena be tampoko izany le Sofia. Finina indray mandreraka tsy. Sao de heveriny fa izy rery ary ny te hanan-karena. Tsika koa nge mba te hanan-karena ramamy. Zany mihitsy aloha kia. Fa zao aloha e. Mbola hiverina hivoro miaraka amin'ny ankohonany avontsika e. De iady hatramin'ny farantsika fa tsy maintsy azontsika mivila be any dady eny Faravohitra. Adraisy. Maty koa ianao ramamy a. Tsy maintsy ataontsika izay fomba azonany io na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Sura mihitsy. Ary tsy zany ihany fa izay trano moderna sy tsaratsara eto andrenivohitra de tsy maintsy atsika avokoa ny akamarony. Sady za efa ela mihitsy ny nitsiritra an'io vila be oatra ny lapo io. Nga ianao rery fa na za koa aza nge. Kalma ianao fa na izy faty olona azy amin'io fivoriana io de tsika tsy maintsy mahazo betsaka. Za koa tsy matahotra andreo fianakavianao reo zany mihitsiny. Tsy mahalala ny Solange nga. Ienao a. Faiza ihany rangary ny eno mbola tsy tonga hatramin'izao ry naty a. Mandrasa rehefa efa ho avy izy zay a. Ka efa noana be ako. Ny kibony ato efa goaka be. Ka miandry any antsika vao afaka mahandro fa tsisy atokony orolika. Andao rangahy aloha savaina izay ao anaty poketra n'iny ao. So de misy vola ao de ividianantsika kompozitsiy amin'ny raporosy mandra-patongany. Fa ilavy adala rolika. Nga mety zany misavasava poketra n'olona tsy nahasoana lalana izany. So de angalatra ary nefa raha laty. Sadika koa nge tsy nitezana tamin'izany e. Ka inona ary natao e? Nikankana teva monmonina be. Mba mahandrasa re. Hita mihitsy koa ry naty aho hoe zaza be votinanatra. Tsy mba mampiasa fihetsihana mihitsy fa diso endro loatra. Si ka za koa tsy angalatra zany na de tirena ny anoanany eo aza rolika. Sady tsy mety koa zany. Ny anareo ve motsy izany foana e? Sy efa mahazatra. Zay efa tonga ny ambaravarany ngambony iny fa misy olona miditra zany. Na koa moa ny idirany raha tsy varavarana e. Aisinareo rakisy a. Aty andra zay roneny a. Ay, araizy Lucas. Io be memeniny io fa hoe nona ho nisy roneny a. Fa taiza koa nefa rineny e. Ny olona ato efa refina be sady ramaka be. Zany Nikaly ato tsisy fa miandro anareo aloha vao mahandro. ka zange mbola nivorotany amin'ny tratatory Jean rahalahy indrainareo e. Fivoriana momba n'inona? Kinona moa fa tsy fivoriana momba an'ireo lova indrainareo avy amin'ny dadabe anareo sy bebe anareo reo. Dia ahoana roneny? Zao a, za tsy nanaiko fa ny endra-tovadiko a tokony manatombo-betsaka amin'ny mahalamatoa azy. Iny fa na dia efa maty azy izy dia ny vady aman-janany mbola eto maka izay anjarany. Moa zara teo mpitondra tena dia nareo menada efa kamboty ray e. Fa nga moa tsy zara mitovy hatrany no tokony ho izy roneny a. Zara mitovy ahoana ry nadia. Sao dia mba niady aman'olona tanindray ary teneny ity. Ny amantsy tsy laitrako mihitsy ilay mampisy olana eo amin'ny fianakaviana io a. Mba mariny. Mangindrify za mahafantatra an'izay tokony ataoko ry nadia. Asoko. Tsy ndry izay voatavy tsy mifandraka io indray ny teniteny ahy eo. Hita ho ary nengo. Sady io misy mianan-kendry foana. Tsy hoe za mianan-kendry fa za kosa aloha tsy mila raha rena azo avy amin'ny lova misy disadisa zany e. Or nadia, zay mahasoa anareo nge tsy njovoko amin'izany fa tsy inona kory. Ka tsy mahasoa mihitsy ny arena azo avy amin'ny romoromo sy disadisa roneny a. Esy, maharenina ako ndry e. Tsy ndry izay voatavy tsy mifandraka io indray ho akory no anome moralina eo. Eno ary neny. Avy aloha koa zany resaka izany ho any fa sy ohatrany tsika indray lasa mifamaly amin'izany eto. Ny ataon'ny avany dadanareo azy efa manahirana. Zao rery mamasera ny tena antonona tongavako taty aminao a. Lazao ary ny resaka koa fa mihaino ahy e. Tsy zany ho aho fa zao ahoana marina ho any momba n'ireo lovanay telo mirahalana velany dada sy mamanay ho anay ireo e. Fa ahoana? Raha tovy moa iny efa nodimandry fa izy Sofia vady no mahazo an'izay tokony ho anjarany. Eny e, farany amin'izay indray aloha dia tena manjavozavo amiko momba n'ireo lovanareo ireo raha Jean. Ny any mba fantatro zao a dia tompo klarainareo no manana fananana betsaka kokoa mihoatra ny tompo vavy mamanareo, indrindra moa zany fa hoe ny tany sy ny trano. Ary raha ny fahalalako azy dia ny fananana eto andrenivohitra no andadanareo avokoa ny akabeazany, fa ny amamanareo kosa any ambanivohitra ny tena misy ny azy.
Zany very mamasira. Kanefa moa zareo efa ray ihany a mampivady ara-dalana azy ka mazava ho azy anie zany fa nareo zanany mandova an'ireo fa ny olana dia izao izy ireo tsy mba nanao fizarana an'ireo fa mifahavelony. Izy mivady koa moa samy niara-matampoka tamin'ilay fotoana tsinam-poizina vokatry indrozam-piarakodina azo azy ireo iniko. Izay indrindra mantsy ange zao izay mpiray tam-po lasa tsy mifankahazo anika miteraka ady ny fizarana an'ilay lofa. Zao reny izy raha Jean Eny ro mamasira. tsara mihitsy angambandro nareo telomianadamy vory miaraka amin'ny ankonanareo avy dia mifanaraka tsara ary tsaroa fa mampiady io resaka lova io rehefa tsy mahay mifanara-tsaina indrindra moa fa arena be tsy hoaitain'ireo. Ka zany mihitsy anie no tena olana amin'izao ro mamasira i Sofia vadin'ny tompoko Laratovy sy Ramano zao no tena efa ela ifandritra foana isaka ny vory momba ny fizarana lova io zahay. Zany i Sofia koa aloha hitako misy vavy izay ihany. Zany mihitsy. Hitanao ihany no mitratrany somary masitsika sy be kizitina moa Ramamo koa somary be mokondoza ihany. Tena sarotra ty raharaha tery mamasira. Ankino mitompo re raha Jean mivavady mangatata tolotsaina aminy. Saotra mamasira. Dia zao rehefa nifandiniky izay dia aleo atao aty an-tranonao ny fivoriana manaraka amin'ny sabotsy izao. Amin'izay koa ianao mba afaka manatrika an'ilay izy. Mety zany ka tsy olana izany ka tena tsy olana mihitsy. Dia ahoana kery Solange, ina vaovao? Kina moa kifa zao fiainana sarotra efa raha mahalala zao ry anitra miakatra mandrakariva mividy mpiainana. Zany aloha dia marina ny andro ratsy koa ty mampitondra takaitra ny trabona sy ny ravatrano zao tena mampalahelo. So ihany aloha zay fa tsy trabona na dia sahirana azy ary izay mihitsy koa zao ny ediko mafy amin'io anjara lova-ndramamy io. Fa ahoana ke? Ka mitady ho fetsy ratsy tia kiala Sofiko olona efa maty vadiny mbola tsy mahay mipetraka ihany fa milingilingy miady vitana amin'ny sasany mahatsy rafina na mieritreritra azy azy. Ka zay nge ny mahavony olona rehefa mbola voafatotry ny aren'ny tany nefa arena tsy aharitra mandrakizay fa mandalo ihany. Ny anjaran-dramamy vadiko kosa aloha dia tsy ahavelako ho verivery amin'ny mihitsy nga izy tia lova-pokon'olona ka omena an'izao olona rehetrarehetra miseho enjan'izao. Dia izay zany ve kina atao mampiady ry Solange marina fa tsy mety le tia kely saingy aleo foana mifampiresaka dia tadiavina izay marimaritra iraisana. Dray azafady kosa aloha ry anitra fa za ndray tsy anaiky lefitra amin'ny tsiraniny izany nofy azy zany ny anareo omena azy raha malahelo azy nareo. Ka zao ary raha azondry daholo ary ireo lova sy fananana rehetra ireo ka raha sanatria vereny anelina fa nahandry dia ahoana ka manan-kareny ety an-tany fa mahantra ny an-danitra. Rehefa ny an-danitra zany ka sady ry andry tony koa nge manoatra noho ny mpirety. Tsotra kiny ary Solange aza variana amin'izay zavatry ny tany retsy fandalovana ihany ange izao fiainantsika ety an-tany izao Solange ny fifankatiavana ihany ny zava-dehibe fa tsy sanatria ny lova sy arena no tsy hifankatiavana. Ka samy manana fiainany koa io ry anitra ny amin'ny fantatro dia zay tsy maintsy mahazo be amin'ny anjara lova-ndramamy azondry zany. Asa loka miteny ihany dia izao rery mamasira raha mety ianao dia miara-miasa tsika. Ka tsy azoko mihitsy ange izay tsy mahatongavana amin'izany Sofia. Kefa hoe zaniko hoe ampio azy mba haka ny anjara lovan'ny vadiko sady mba mahazo misimisy kokoa mihoatra noho ny andra Jean sy Ramany. Ainao ihany fa za nge efa mpitondra tena ary mamasiry eo moa hoe ny zanako any koa efa kamboty ray noho izany dia tokony mba mahazo betsabetsaka mihitsy zay amin'ireo lova sy fananan'ireko. Ianao raha teo mantsy mazoky olona eo amin'ny fianakaviana ka izay nge ny tena antony resahako an'izany aminao ry mamasiry. Dia maninona raha zoky olona ka mba mijery anay madinika re
raha mahomby indreny tetika ataontsika dia omeko ianao fa tsy hotsileko fotsiny amin'izao akory. ka tetika iny nary tianao ataoko ry Sofia. Ianao koa ve moa dia mody tsy ahita fikafika eo e. Ohatra zao hoe rehefa amin'le fivorim-pianakaviana iny a dia mody lazainao hoe nanafatra anao ny dadan'ny zareo tamin'ny fahavelony fa lama toa tena mahazo ny anjara betsaka rehefa mandovy atao an'izany e. Na tsy hotsony azy izy a fa ny vady-manjana no eo tsindrinao tsara mihitsy izay. Sady inona koa moa ny olana raha hoe izay no azontsika mandresy lahatra n'ireo fianakavian'ireo e. Amin'izao angeka izay miketrika ihany no tafita ary mamasiry e. ka ny ahiko anie dia ho tafita to tany fa tsy ho tafita ny an-danitrako. Izay koa mahavoanareo diso mivavaka be tonoko. Ny eto tany aloha zao no antrehana fa rehefa ny an-danitra any ireo mahita izy e. na zany aza retsy aleo foana manao ny marina ka Mamasira fa rehefa manao ny marina angeka tsy very mandery Sofia. ka zao indray ary anampy anahy ihany velo Mamasira mba azonoko betsaka amin'ireo loviro sa ahoana e. Valiteny enina tsy no andrasako aminao. Luka o ahoanaky fangaho ela tsy nianatra omaly ariva e. fa maninona e. Ka nanontany anangy le profonareo dia hoy aho hoe tsy haiko a. koa maninona zao raha natao hoe narary a. Dia andainga zany am'lahy. Ny fialaza tsy haina ny vangabaona nygitrika tandray. Sady classe d'examen nge lary Luka e. Analabaka amin'ity taona ity. ka za koa no anao ny examen ango fa tsy ndry e. Eno ah e. Efa tsy otsony toko moa dada dia be rendrarendra sy adalana ny olonako. ka ny maty koa tsy hiverina tsony e. Andray ary za koa za tentinenina fa zay tiako ihany io. Luka o ahoana e. avikely nge ianao aty e. ho avy e. Dia asavy maka ty koa na dia raha ao. Misy resaka tiako atao aminareo mianadahy mantsy. andrineny a. ahoana ry neny. Mipetraha aloha nareo dahy fa misy resaka e. Ka hoe nitary ny resaka ao e. Miananao zay Zao a ivorana amindry Mamasiritsika amin'ny sabotsy ho avy zao. fa fivoriana momba an'iny ary neny. Fivoriana momba ny fizarana ny lovan'ny dadanareo retsy a. Dia izao no atao a. dia izay re raha mamy a. Aleo tsika tsy manaiky resy izany rehefa tonga eo fotoam-pivorinana andry Mamasera io fa samy miteny a. dia ampianao za aloha. Ampiko ianao fa aza manahy e. Fa zao raha miakatra kala Sofia dia mba ampiakarintsika koa ny volume. Sa mihitsy akiry Solange za zay ilay tsy mba hafozako an'ity vadiko ty marina. Ka zay ny ataoko anao hoe tsika koa tompony dravava. Tsy misy tsindritsindrindry zareo izany eo e. Lova be tokony ho atsika ireo ve ny akabeazany dia ahoana no eo mena azy fotsiny. Hita ho akiko meo azy mihitsy ny afatra rehefa miseho mazan-doha. Drais tsy taitra ianao fa ny aty koa nge entsany e. Ampy fanitsana amin'ny tsara. dia hoana indray aloha ny any amin'ry razon e. Izy mivady mantsy ohatra miseho mananatranatra teny be izay indraindray. Tsy zareo ihany fa Mamasera ihany koa. Sareny tokoa le hoe zoky olona votinahitra. Inona ny rarahinao an'izany e. Raha mahay eo abolana izy a tsika koa mahay eo am-pitenenana. Sady aleo izy teny izay tenenana fa tsika tsy miraraha an'izany. Marina izany omentsika ny afatra koa reny raha vao miseho masimasy mandidy eo. Izany mihitsiny tsisy atahorantsika izany ireo e. Eny ariko dia efa miomana ary fa izy gitraka amin'ny fivorinany andry Mamasera io a. Vonintsika e. Tao ary. Nino ara Jean raikitra ihany ve ilay fivorintsika ny andry Mamasera amin'ny sabotsy. Raikitra ihany ka efa izay ny tapakako. Dia efa fantatry ny fianakaviana izany hoe any andry Mamasera natao ilay izy. Efa fantatra zareo izany ko. Efa no izahako namafisina tamin'ny antso telefona ihany koa Mamasera fa sao tsy tadidiny mandray an'ilay fivoriana. Izay mihitsy no mety. Fa zao ra Jean ahoana ry antro.
mila feny vavaka tsara sika mba tena isy ny fanatrehan'Andriamanitra amin'io fivorim-pianakaviana io. Marina mihitsy zany ry anitra. Za koa mahatsapa hoe aleo mihitsy sika mivady mitolona-bavaka mba hametrahana ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ie, zany mihitsy. Hainao ihany fa Sofia siramamy ohatran'ireny sakay sy maso ireny rehefa mifandona. Ka na ny fietsosolony zavadin-dramamy tamiko tamin'ny farany teo izay aza ange hita mihitsy hoe vonina niady sy famaly. Marina hoe ry anitra. Ie, mba niezaka ihany any teny azy fa ny azy ihany nasesiny. Ny azy dia izao anjara lovam-badiny tsy maintsy betsaka izao foana ny ambe-teniny. Mitovy amin'ny Sofia ihany koa moa zany izy ka. Tena tsy tia hita tsikorotanany am-pivoriana any amin'io fotoana io ry anitra ka tsy maintsy miatrika fa vonono ny saina ra Jean. Aiza izany tadafara mamy a? Manao ny tadafara? Salama leto Luka. Ary andeha ho aiza lahy zany? Andeha hianatra e. Ary tadafara? Andeha hiasa letsy aho. Ary manahoana marina izay mamaly laisany sy nanambaviny lahany. En forme be daholo ry zareo a. Ay kosa, tsara zany e. Fa zao e. Efa fantatrareo moa hoe amin'ny sabotsy zao le fivoriana Andry Mamasera. Zay aza ny tena maharaka. Fa kanareo tsy ho avy any? Zay ary ny tena ho avy a. Sady za sy neny farany lahy fa vonina be mihitsy amin'ny angady sy ny arina fa dimy omany lesena. Tsy azoko zany a. Fa nga hiady vomangany hoe hitondra angady sy arina ry tadafara? Tsy hoe zany fa zao e. Mamalisa mihitsy no miseho teo enjana be eo. Fa raha vao misy aloha ny rotaka amin'ny fizarana lova io dia izay mivady mihitsy ny tsy anaiko voalohany eo e. Dia maninona ka? Ka mamalisa mihitsy ho any ohatra mitady ho fetsifetsy zany e. Marina koa ny azoko. Zay ange kamboto ry tadafara e. Tsy hita koa izay blemanareo amin'izany. Misy mihitsy letsy e. Ahoana mihitsy moa ny hoe misy zaravilana amin'ny fizarana an'ireo lova ireo. Ka raha tsy vendrana kosa lesy zaiko. Dia ho hitantsika eo ary zany koa. Dia aninona ny evolesany e? Fa raha maninona eo aloha ny neninay a. Dia izay koa tsy anaiky. Petra tsara ilary Luka. Dia efa mampitandrina ny lahy zay. Tsy laza zazakely ohatran'io ny ampitahotra anao io. Oa, kely ty e. Aza mba hafandrahona kely a. So dia verina fa misy matahotra anao ary ole. Ty vava letsy e. Petra ela tsara so dia hidirana angano. Ianao ihany ohatran'ny seho mafy be eo. Ianao ange tsy ambo aniko. Alefa soary dia hitantsika eo zany e. Iantra! Ahoany? Fa misy inona ra Jean? Fina koa ary ty manaitry ty? Fa misy inona? Loza ange! Fa loza ahoana ra Jean? Ka ny tropitaly ange ho ny Mamasera e. Fiza nandrenesana ho an'izany? Le mpanampiny ny antso tamin'ny telefonina teo. Andriamanitra fa naninona hono? Ka hoe niakatra tampoka tany an-dalana tany ho ny tosi-drahany dia niakarapoka tamin'ny tany dia any amin'ny hopitaly izy zao. Tena loza zany marina. Dia inona zany zao ny atao? Inona moa ny atao fa tsy maintsy mankany amin'ny hopitaly zany sika zao dia zao e. Dia efa mahafantatra an'izany daholo fenefa fianakaviana? Dia tsy haiko mihitsy fa hiezaka hampandehan'ny zareo amin'ny telefonina ihany aloha za rehefa avy eo. Ka tsy aleo ve tsika sy ianao hivavaka aloha mialohan'izany rehetra izany ra Jean? Eny tokoa, tena marina zany. Dao mihitsy aloha hivavaka sy hametraka ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra, indrindra fa ny amin'ny Mamasera. Sady Mamasera ange izao no mba hanzokoana ilay tao fianakaviana e. Tonga ianao ary tonga aloha. Ka tsy tonga le profinay dia ndrava loza ry neny. Tsara rehefa mba mody aloha fa tsy lozana mikiarenjy fotsiny ihany rehefa tsy mianatrako. Zay indray nareo. Mody ariva be le bandy vao menimeny. Mody aloha mahazo sermon. Inona ihany zany tokony ataonay fa mba mety andry neny tony? Tsy hoe zany fa mba mananatra sy mampatsiahany tokony ataonao fotsiny ary iry Luka. Ka aoka zay ka. Za zany noana. Misy goty azo any angao?
Misy katsaka nandrahoako an-dakozia ao. Besaona dia a dre tia risy ty fa tonga ihany koko. Sary-posainana ianao. Orineny efa naheno vaovao ve nareo? Vaovao inona ki? Ka niditra hôpitaly angehoany mamasery Manino zany niditra hôpitaly mamasera. Fa taizany naralandriany zany. Ka datatotron sy totoy antra nitafiaraka biso tamiko teo de ry zareo no niteny an'izany tamiko sady napita ny afatra. Marina hoe retsy. De lasany amin'ny hôpitaly any zao izy mivady amin'izao tsika miteny zao. Mba loza koa zany ka. Loza. Ko manino dada faramamy tsy niteny an'izany tamiko tamin'ny maraina nefa zay mba mifankahita teny an-dalana. Ka mety hoe mbola tsy nalala izy koa. Vao tamin'ny atoandro nge zany Sady sasy dada fara saika mifanao raisiray tany Ndray fa naninona? Ka ozy izy hoe ataony mahita ho neny amin'ny fivirim-pianakaviana raha miseho enjany eoko. Indrindra fa amin'ny fizarana lova io. Nga? De nomeko ny afatra marary fa miseho degambera soke. Raha nisy kely efa nyvakiako ny vavan'iny. Fa liokavy etsy tsy misainy. Ka manafitoana ka. Sao de veriny fa misy matahotra anazy ireo. Ka tsy mety zany atao lazandro Lika. Raha laindray tsika nge dada faramamy. Izy raha teo olon-dehibe anisandray aman-drentsika ka tsy tokony vingavingana ohatran'izany. Fa nga reny ny ray aman-dreny niteraka andrera tsy zasy ny ray indriany pasana ry Nadia. Ka na izany aza ry neny Ry Nadia koa nga mo mahagaga. Tsoroko amindry ry Nadia. Fa rehefa reny avan-drainareo reny ny sakana tsy ahafahako mahazo lova betsaka amin'izay tokony ho antsika avy amin'ny anjaran'ny dadanareo. De tsy raharahako na de tsy hiavana mandramaty amin'ireny aza. Mazava amindry zany. Lova tsy maharitra very neny hoe divana. Lova sy arena tsy haritra mandrakizay akory. Tandremo sao de ho diso zavatra ray loka. Zay vao tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry neny Ka na ray loha na roa loha tsy raha andry zany ry Nadia. Ny tokony atao andry zao de mivavao amin'ny mamasera fa raha maty ao iny zay vao tsy ahomby ny planina rehetra. Fa planena ry neny? Tsy azoko. Mivavao fotsiny ho azy aza be fanontaniana. Kinona moa zany fa tsy maintsy makany amin'ny hôpitaly koa tsika mamangy amin'ny mamasera. Misy miomana ny ray aminareo menada de ndao hiaraka amiko any amin'ny hôpitaly. Aleo fa zany hoe araka amin'ny eny ho any Ay, zay zany ndry zany mijanona manao raharaha eo ry Nadia. Aleo fa rehefa vita ny rarahako de andeha ho any koa mba hijery mamasera any amin'ny hôpitaly. Ahoana koa ary ty programa tampotampoko ty ramamy nga tsika mivady moa ny fanaraka fa hanao rendez-vous aty amin'ny hôpitaly ka. Ka efa entin'ny fikoropahana rery Solange fa aza de omena tsiny Tsy azoko mihitsy. Za koa nge efa tany ampiasana vao natsondra zoko tamin'ny telefonina teo Zany ara tsy efa nitainitainy ery ny ainga tany an-trano. Zao le lokatsika ao vao tery ny tapohako rano ray zinga be tamin'izany alatany fa sao de hoe ho maikila firehatra ao. Andriamanitra ka eny ka zay koa nge le hoe zay marary andrianina ry Solange. Ka na le marary aty amin'ny hôpitaly aza nge ramamy mbola tsy niteneninao tamiko akory. Fiza le marary. Mamasera re. Fa nanino mamasera? Ka niakatra be ho ny tension de nianjera teny an-dalana teny izy Losa zany. de efa saika vita mihitsy ny aminy raha tsy tonga malakilaky taty amin'ny hôpitaly. Dekakio. So aza fa mbola nisy olona fantatra azy de izy nitondra azy nakaty. Zany ve? De efa mba nanahoana zany izy ao amin'izao? Tsy mahatsiaro tena de mbola nipetahana seromao aloha Ianitra vadin-dra Zokola zao no miandry azy zao fa raha Zokola lasa nakany amin'ny mpiasana andry zareo vetivety. Za ary vao teo ny raha dokotera vity fanafody. Lalina koa zany. Eno Zany ve isy indray le fivoriana ny andry mamasera raha zany? Kiza ty marariko inona ny fivoriana eo Zaho te potika daholo ny planina rehetra. Zany efa te angoro-karena be amin'le anjara lovanao. Na za koa aza nge fa mba te haka ny anjarako mihitsy. Ary Sophie mianakavy fa mba mahafantatra hoe marary aty amin'ny hôpitaly mamasera. Tsy haiko izy fe tsy efa nampafantarin-dra Sonsianitra za mino fa tsy maintsy ho avy eo reny. Aleo koa ho avy eo Reny ianao fa saropo zay Iza? Fa Sophie
izy Luka reto manatona antsika reto. aleo tonga eo fa raha vao miseho be vavy eo dia ataoko malala tsara mifanampitsika ramamy tisy tatary eto androany kalma fotsiny ianao ry Solange aza manafa za eo anilanao foana ilomany ianao fa raikitry te. Aleo ny ianao ry Luka Solange sy ramamy izany fa avy mipetraka eo an-dalantsara reo tokoa dia ahoana zao ndao tsika isanao tonga dia mody anao dimaika dia mody tsy mijery andreo mihitsy hevitra mety mihitsy izany avy tranotsika mianaka dia miditra ao amin'ny efitra ny fitsaboana ny mamasera tsika tsy miraraha andreo izany e zay kay fa mety ary kalao aingana avy isy raha entony any eo izy reny misosososy tsisy frein reny ary andeha ho aizy zato izy ohatray ndia manky ny havanay zay ry anina miverena fa tsy azonareo tsy foana any dray le ty vanganareo ny hopitaly ny hoe tsy azo maintsy foana ato hitao so dia heverinareo fa anjara lovanareo avy amin'ny razambeanareo ary ty za zay narany lativadevaina ry Luka zay trany an-dalana tsy atraty amin'ny hopitaly ialahy mbola tsy manaja ana mihitsy asio raha mamy fa aza mitsitsitsy zany rehefa tsy mahay miaina sao dia very fa misy matahotra anazy ary eto moramora kely ty vava raha Solange za renina aza mbola tsy mikasy tanana ny Lukako nareo indray no mikasy tanana ny janako ao isy tsy raha rahanay zany Sofia amin'izay koa maty manaraka andrainy any azo asio ary hoe ahitako an'izany hita mihitsy tony hoe tsy mananjanako zay koa ange efa ela no nahafantatra fa mangalanay nareo dia inona moa ny idiran'ny lamo zany ary izany mahalala nareo mihitsy no namisavo ny vadiko amin'izay mantsy dia anjakazaka-nareo fotsiny reo arena solovabe rehetra reo ty vavy ary aza mifanendrikendrika efa sao ahitandosy eo mivadinao maty misy namonon-taniko izay no endrikendrianao amin'izany eo fantatro hoe fa alahelo karena daholo ny antony ankahalanareo anay dia amin'izay hoe mandefitra izay rehefa tsy hotsony ny vadiko kaninona se izany ngeka nofo Sophie indray dia tsy andefitra izany manofy atoandro ianao raha izany noeritreretiny hita mihitsy tony hoe voany tazoka reny ka natazoka rena natazom-bola natazoko ty tsy maintsy alainay anjara lova sy ny arena zay tokony ho anjaranay avy amin'ny vadiko ranina mazava milobe anao io zany reny tony rehefa misy adidy maisatra ry nefa rehefa izara lova mitetika any azo betsaka finona indray sady fititehanan-karena fotsiny ny be dehibe ka ny anjaranay raha tsy maintsy alainay ary ny anay tsy maintsy betsaka zato mba vavan'le kely ty marina mirediredy ka hidadanay angeny laha matory taty Solange fa so adinonao zany mangino akory Luka tsisy zava-pantatry le kely ny amin'izany tony vatana fotsiny mirongaronga ohatran'inona fa nitoetsaina manao sain-jaza hita ho zaza mbagaga hoe mba niteraka ihany le zokinay niteraka nytony zaza ratsy taiza tony mba moramora kely ianao raha dadafara zany izy ianao ange raha kotroako indray mandeha tonga dia vitany aminao asio Luka rehefa miseho be vava nareo ary tsy mbola niteraka eny hatramin'izany raha vitanao vadina de maninona eze tsy naomby angano kitsaka hatramin'izao mbola tsy mamokatra ihany tsy fiainanareo zany fa fiainanay ary na miteraka na tsy miteraka tsy hidiranareo lalina mazava ndry mampalahelo dia mitenena ihany io vavalahy io Luka ka za tsy maintsy mitendra dadafara sa hoana ifanao resaray zany ty tena zaza-paniratsira mihitsy eny alahaka eny ty azo to mamely tampoka zany izy tsy anaika an'izany akaninona ramamy tandre mivadaga be tsy hita maso iny koa sary mivaliny maty tena andrekaka tena mitaraboka amin'ny tany ramamy masina tsy angana raha mbola masah zany miainaka ty anao zay mihitsy ry Luka asio atao voatrandrenany amin'le film combat fijerinao isan'andro reny mihitsy ary areo koa fa ataoko toty kara Sofie ty androany miokotra ny voloko rehefa miady ry ihany dia miady mantady ako zany ndry Solange kainary ny izy tatazo koa zany maty amarina ahoana mbola masah mitady amin'ny mihitsy masy ndre ty Sofie ataoko mahitsy ty androany tahery zay taherina fa zay maratra zay ne finitako anareo nareo hiatary tarengetyry reto fa tsy fanaovana katsa akory reo dokotera reo mpianakireo mihitsy ny tena manakorontanato
jereo mivadiko raha tsy vakivava mihitsy nanaova le zalahy eo anazy. Fa nareo ve tsy misaina Reo kanjo dokotera, reo ny tena loza. Ry zareo mihitsy ny saika hanapitra ny aina teto. Za mihitsy dokotera, ireo mpivady ireo ny lady teto. Tsy marina zany fa reo mihitsy kanjo ny tena nitarika atsy teto. Tsisy an'izany dokotera. Hita fa zany ny marinako. Okizay, tsisy ilaiko miteny etsonareo. Etsoko sécurité nareo mba olona ohatr'izao ihany ve nareo dia mifanala baraka ny sady tsy mahay miaina. Mba fantatrareny hoe ino ty toerana misy anareo ty. Hôpitaly dokotera. Ka ino ary ny tabatabanareo sy divanareo eto. Aoko fantatrareo fa tsy mety mihitsy zao ataonareo zao sanareo zazakely ka tsy malala hoe ilaina ny fandinana fa marary ny tsabonaty. Za ihany zao mbola tsy ampy taonaty dokotera, fa ireo efa olon-dehibe daholo. Sady zange dokotera efa maty vady, dia ty zanako ty efa kamboty ray. Dia inona moa ny idiran'izany aty amin'ny hôpitaly ka? Tsy zany dokotera fa misy havanay mivady marary ato. Zao ndao nareo evatr'ireo makany amin'ny brok zao dia zao. Tsy maintsy andraisana fepetra ny momba anareo. Fa fepetra ina dokotera? Tsy mila anytany iny zany ramosea. Dia fany amin'ny brok nareo mahita azy. Ay tonga ianao. Tonga ka. Nanao mamasera zay? Isaran'Andriamanitra fa efa mba nahatsiaro tena izy. Ay kosa. Saingy mbola reraka be izy dia io matory io. Arono ary antra. Nga mbola tsisy mpitsidika tonga teto. Mbola tsisy havana mihitsy anga teo ankoatrandra mamile tonga teto. Nga tsy loza nataon'ny havanao raha Jean. Fa loza hoana indray. Raikitra tao an-dala tsara tao ivelany tao ange ny adin-dra mamivady sy Sofia mianaka. Maninona tsara? Zany ho kefa hoe zaniko. Mifanasa vankitor zareo dia mifampikasy tanana ny hafarany. Manala baraka mihitsy nataondry zareo Andriamanitra. Finina mihitsy ary mahazo an'ireo fianakavian'ireo dia iza nampisaraka azy tao? Dia ahoana azy ny dokotera? Kiza moa fa ny dokotera indray no nampisaraka azy taoko. Dray iray lanitro. Tena fa-baraka marina. Dia iza zao zareo? Lasa neta le dokotera ny amin'ny braony any fa hoe andraisana fepetra moa. Mamasera aza ange kofokofoka kely misy raha vao narian'ilay fiamaliny zareo tao an-dala tsara tao Zany ve tsy ohatran'ireny sarimietrika misy gidragidra mihitsy ny zavany Tor ianitra? Enao ve inony? Kamera sisany tsy ampy dia vita ny film. Zay vao tena fa-baraka ny fianakaviana raha izany. Fangahoary ny anay zokonay mbola tsy aty Zany nefa zao mihevitra hoe efa aty amin'ny hôpitaly ry zareo. Efa teo izy mianaka ka fa mbola lasany amin'ny branche dokotera antitra zareo. Fa maninandry zareo ry totoy anitra? Io vao nitataraiky tamin'ny dada Toandry io ange retsy fa niady sy mifamaly be tamin'ny dada Farasiny faranareo teo izy mianaka Zany maninona tsara hoe? Zany ohatrandre nisy film combat reny tao ivelany tao no niady ny efa mianaka. Fa reny koa ary ve fa la nianatra mihitsy sa ahoana? Fa ahoa zany ry dada Tojean? Efa zany resahan'ny any Toandry zany re tsy ny zavany seo teto ry Nadia. Za zange tsy teto tamin'ny fotoana nisiny zany trango zany Ay ve tena lalina koa zany. Dia tsy tsapany zareo mihitsy ve hoe hôpitaly ange ty toeram-pitsaboana marary ka mila fahanginana. Ka tsy vao mainka nampiakatra ny tension ny mamasera indray ny fandrenesana an'izany teto. Ie, hitako nikofoka kely mihitsy izy raha vao nanomboka ny akapiaro zareo. Zany vera nisy an'ilay fivoriana saika natao tany amin'ny mamasera tsy mikorotana be. Mino mantsy fa momba an'ilay fizarana lova avy ty angorokarena indray zao nampiady an zareo teo. Sa tsy zany? Fa ahoana kiny tonga dia alalandry an'izany Nadia? Ka efa ela ngery zareo ntsikaritro manana disadisa momba an'io Nenenina izany moa dia ambety teniny ao an-trano foana rehefa tafaresaka izy solika fa hoe angorokarena hono amin'ireo lova be avy amin'ny dadabe sy bebe ireo. Ka na dada faranareo sy ny faranareo koa aza nge dia tena tsy manaiky mihitsy fa mitady angorokarena amin'ireo lova ireo Nadia Hany ka samy manao hevim-petsaka zareo. Tsy ho angaky zany ry dada Tojean Tsy mba mitsindry zany hoe fihavanana izany reny fa mbola voafatotry ny fitiavaka reny. Marina mihitsy ankizy zany ambarin'ry zany Nadia. Ndre
ohatra ny teny zavatra angamba mamasery izany fa mihetsiketsika ny vavany. Eny tokoa misy tiany mamasera olazaina angamba. Zaho ry zareo saefa makaty daholo ry raha mamisiry Sofia mianakafo fa misy zava-dehibe ao ambarako aminareo. Fa zava-dehibe iny izany raha mamasera. Eno sao dia tokony mbola manaraka izany. Ianao ny mbola reraka. Tena izany mihitsy. Aka tsy maninona fa tsy makato daholo ary zareo dia ahoana izany? Efa hoe atsoa aleo ary izany hijerany zareo dia hiantso azy. Angana kely na dia azafady indrindra. Ina ny antony nampanantso mamaseranay? Ilazany anjara lovanay nga? Zarao fa maikana-kareny. Mangina aloha roneny fa nareo ve dia efa tia mandevozi-karena mihitsy? Izany akiny adalandra efa te angoro-karena andreninareo Akombony kely ny vava ry Solanza. Haiko fa nandriaza nge te angoro-karena amin'ireo lovireo koa ka nivadiko ve tsy ho arenako raha matotia? Ngandry irery ny manambady. Saingy ny andre efa lasa korasana. Raha tsy hoe hitsangana amin'ny maty anga. Ty vavy. Fa nga mbola tsy ampindry ihany ilay voafelaka be tatsan-dala tsara tatsy. Tena miangavy rery izy miraha vavy tain'Andriamanitra nareo. Atsaro ny fitsinadinareo mba jereo olona marary fa tsika menaka avy ihany nge no sahirana eto raha manino mamasery. Fihinandray tsy anareo rery nge ny hopitaly. Izany mihitsy mety eza koa mba mora lamina fa tsy nidido anareo foana akory ny ataonareo. Ely zany totoy ianitra ka oka izay sermona. Aleo amin'izay teny raha mamasera fa ohatra amin'ny rano mabe le resaka. Ary mba sy fanajana kely kosa ry Luka olon-dehibe daholo angereo manoloana anareo ka mahakamo be le mitembetsaka mandeha any la mivoaka rehefa tsy mandry ohatray fa izy ianao no androaka ato sa mbola mitady zaza mba rahona ny lary Luka so dia very lafa-tsako ary nitaritarika an'ilay ivoaka ato andramo ary hoe raha sa hitako an'izany nareo ve tsy azo tenenina ry Luka sy Ramamy le zazy ty mihitsy ny ohatry ny tsy azoko mihitsy ny tiany atao voateo ny teneniny Sophie Solanza dia nareo mianaka indray ve rangano mamorona ady eto mba mahaiza mipetraka ry reto tsika ary ny tena mipetraka fa ny olon-dehibe ohatrandro tadafary zao no mamalaka ireo mbola zay any teny an'ilay eo Luka mandidy anao mihitsy mangina ianao manoatra ve ranganareo ohatran'ireny mpiady etseny ireny raha vao tafa hoanoatra zao ary atsaro amin'izay koa le sasy tendry raha zany sy antra ka ao ambarao le zava-dehibe mamasera samiary nareo manginy zao matoa nampivorenareo ohatran'izao na dia aty amin'ny hopitaly azy dia iteny aho hoe aoka izay ny fitiavan-tena ty angoro-karena fa mampidi-doza indrindra fa ho anareo Sophie Solanza fa maninona izay ry mamasera eno fa maninona izay ka nareo miraha vavy ange mampirisika saina ratsy mba azahoanareo mangoronarena avy amin'ireo anjara lova-mbadinareo reo ay ve nisy an'izany aleo fa olazaiko aminareo rehetra ny resaka ny fanaovan'ny Sophie tamiko dia izao rery mamasera raha mety ianao dia miara-miasa tsika ka tsy azoko mihitsy ange izay tsy mahatongavana amin'izany Sophie kefa hoe zaniko hoe apio azy zany mba haka ny anjara lovan'ny vado sady mba mahazo misimisy kokoa mihoatra noho ny andra Jean sy Ramamy ainao ihany fa zany nge efa mpitondra tena ry mamasery eo moa hoe ny zanako ihany koa efa kambody ray dia no zany dia tokony mba mahazo betsabetsaka mihitsy izay amin'ireo lova sy fananan'ireo ianao raha teo mantsy mba zoky olona eo amin'ny fianakaviana ka izay nge ny tena antony resahako an'izany aminao ry mamasery dia maninona raha zoky olona ka mba mijery anay madinika re raha mahomby ange nitetika ataontsika dia omeko ianao fa tsy hojereko fotsiny amin'izao akory ka tetika mary tianao ataoko ry Sophie ianao koa ve moa dia mody tsy ahita fikafika eo ohatra zao hoe
rehefa am'le fivorim-pianakaviana iny a dia moa dalazainao hoe nanafatra anao ny dadan'ny zareo tamin'ny fahavelony fa lamatony tena mahazo ny anjara-betsaka rehefa mandovy atao an'izany na tsy hotsony azy izy a fa nivady aman-janany no eo tsindrinao tsara mihitsy izay sady inona koa ny olana raha hoe izay no azotsika mandresy lahatra andreo fianakavian'ireo amin'izao angeka izay mikitika ihany ny tafita ry mamasiry ka ny ahiko ane dia ho tafita totany fa tsy ho tafita ny an-danitrako izay koa mahavoanareo diso mivavaka be toniko ny eto-tany aloha izao no antrehana fa rehefa ny an-danitra andreo mahita izy na zany aza retsy aleo foana manao ny marina ka mamasira fa rehefa manao ny marina nge ka tsy very mandeha Sofia ka zao ndray ary anampiana ihany velo mamasira mba azahoako betsaka amin'ireo lovo ireo sa ahoany valiteny enina tsy no andrasako aminao dia izay nyresaka ny fandrofana izy Sofia ry zareo ataoko fa meka an'izany rery Sofia iny rery mamasira saingy miala tsi fa tsy afaka niretsy-kombakomba amindriako mba matahotra an'Andriamanitra ihany ange za ka tsy mety amiko izany arono inona indray le nataony Solange ary mamasira tsy ela fa ny arevany indiany dia niasa tamin'ny finday koa Solange ary mitovitovy tamin'ny zavatra nambaran'ny Sofia tamiko ihany ny zavatra nyteneniny zao mantsy ny nambarany tao anatin'ny telefona hoe dia zay mamasera allo mareva mamasera ataovy mihitsy izay tsy azahoan-kiala Sofia anjara alofa fa mitady angoro-karena fotsiny angeka alana iny ianao mantsy ny zokio leo amin'ny fianakaviana dia matahotra ireo raha vao ianao no miteny na raha hoe tsy maintsy omena izy dia modidrokodrokio raha zany sy anitra hoe tany mba haray any ambanivohitra ihany ny anjara alova ho an'ny vady aman-janaky ny maty mody ampio hoe ny olona efa maty mantsy hoe tsy mandova ntsony fa zany aza mba vitsinjovana ny vady aman-janany allo dia izay mamasera ataovy izay fa aizany tsy ilefitra eo reny ho hita eo ihany ny atao anao raha mety mifiarahama azy fantanjona dia izay tsy azahoany Sofia rena avy amin'ireo lovo ireo zany vahoaka mba ho antsika sainao ihany zao resantsika izao allo dia izay ry zareo marina rehetra tena malahelo azy satria ajambain'ny devoly amin'ny fitiavaka reny nareo na dia zanaka tsy naloky ny kipoko azy nareo dia tsoroko aminareo fa ny fieritreretako an'izany rehetra izany eneno anisan'ny nampiakatra ny tensionako irery lanito izany toetra ratsinareo kosa ry Sofia Solange tena tsy naposiko samy tsy mety avokoa no nataonareo ry ny fafara Solange mieritrretinareo fa voafatotry ny fitiavatena ty angoro-karena izany mihitsy ry Nadia ka ahoana raha dada faramamy ary to tsy niteny betsaka tsony sa matsiaro menatra fa sendry izay vaty angoro-karena avy amin'ny lovandrazana mangina letsy elary Luka raha endry lahy nyreny lahy narina fa tsy mahay miaina tonga manakadresaka any an-tranon'olona fa fetsifetsy tia azo be amin'ny anjara lofa zany rehefa voantazo-karena le tia ary to mbola mahay vava ihany zany no iziko nifadinareo azy efa tsy mamokatra nefa mbola mibizina ihany zany angamba no mahatonga anareo tsy mahazo taranaka ka vavalao inona tsara hoe Rolika avy reny kely vavany anina teo awa tsy niteny fa ny volana nitenena farany eo ihany zaza raha tsy taiza ianao aza tsy mbola nitaizako okare zay fa tsisy laiko miteny otsony nareo mangina daholy zao no izy Sofia oe oreto io mamasera fa midelira be ihany tokoa fa manino ny mamasera reto mamasera oe
jereo fa miakatra be ny voamasony sady mitrena be izy zany. misy aloha miantso dokotera malaky fanganareo. aleo zany antso dokotera e. ohatra ny andeha ho any akoatra mamasery zany aza miteny an'izany serolika Andriamanitra maninona ary mamasery samy mivavaka ampony daholo aloha reto mamasero aza bekarina moa aloha le voamaso mamasera. kopakopao aloha izy dia misy koa mikosikasa sasany. aona re kosehako ny tanany aloha avy ao fa kosehako ny tongony. menakavy ngamba ataoko fa mbola manjombona ny androtsika fianakaviana. marina fa nandao antsika iny mamasera rehefa natsony ray ody any aminy. Andriamanitra ny fampiononana ne hampionona antsika menakavy ary ny fiainatsika izay mbola velona kosa amitoy atrano raha mbola tsy tonga ny tendron'Andriamanitra ialantsika ety amboniny ity tany ity. Ka zao ry zareo tsika mpiray tapo tato amin'ny fianakaviana no nahitany mamasera ny alaina. No ninona nefa no ny toe-javatra amin'ny famaofao vokatry ny fititiangorokarena. Tsy mba izaho aloha e miatakataka fa olon-dehibe. aza miala baly eo anao ry Sofia. Enao mihitsy ny tena nafaty amin'ny mamasera. Zany mihitsy maninona tsara hoe reto mpivady reto nga efa ho lasa dala sa mivadika do. Enao mihitsy ny nafaty azy. Zaza mba mifanendrikendrika kely a. Hita fa zaniko. Ninay rangaza endrikendrianareo amin'izany raha dadafara fa tsy avindray lahy. ny vadinareo no tia hita mirakila amin'ny falangona karina eo dia ndrenina indray ny teniteneninao eo. inona tsara vavanao ro Luka sao dia adininao ary fa ianao koa nge ny tena fositra. Ty vavy mipetra tsara fa sao torana eo indray raha omeko teny marareo tsy te hiteny bobaka. Te hanaraka amin'ny mamasera koa angamba izy fa tsy tamana eto taniko. Mandehana koa raha andeha any mipisotro kafe ngany tsisy. Reto zao kosa aloha tsy famalina ataotsika eto alohatsika mba hifanaja fa raha hifamalina dia tsaratsara aminareo angamba miala eto raha izao atao zao. Tsika ve vo avy ny tonam-pahoriana dia fa zao sady no ataonareo. Finina indray ka zao aloha tonga dia vataniko izy ity. Ady vomanga ny kirija vola ka tonga dia ny voamaso ny pitsirina. Ny amorolovana velany ray aman-drenitsika dia isaorana ny tompo fa namela didy miafina zareo momba n'izay tokony ho anjaran'ny mpiray tapo tsirairay. Zany noho izany dia fa misy ny notera izay miandraikitra ny toe-javatra ohatran'izao. Ka izy ireo ihany manao ny fanambaram-pananana pahibe maso araky ny voasoratra ao anatin'ilay taratasy. Ay ve nisy an'izany koa tany raha zokilahy. Eno tena isaoran'Andriamanitra fa vary mibavaka zany zareo hita amin'izay koa tsisy tsony ny tia kely. Ohatranareo saramamy manginy ao ndre Sofia tsy ravina. Ka zao ry zareo mety efa mitsika sy akanavaka zao teny zao. Oka izay ny fankahalana sy ny fifandirana indrindra fa ny fitiava-karena. Tadio fa raha mbola ny arena izay fahita eto an-tany no atao mampiady dia potika ny fihavanana. Zay mihitsy sady tsy hitondrantsika makaiza koa ny fitiava-karena raha izany tsy fankatiavany. Za koa aza mandinika eto fa ohatrany tsy ahitana voka-tsola miady arena randromoromo vao maika aza tao mampisorana sy korotana raha fitiavan-tena no mena laka. Sady nahananantsika daholo marina tokoa aza moa izany rehetra izany kanefa amin'ity antsika ndreo mpihavanana ary anaovantsika tsy ndreo falavo mihafa dia tsy hisy tombotsoa azo avy amin'izany mihitsy sa mofaty foana na mahatra na manan-karena ny sahoana ozy nareo. Marina aloha zany tsara rehefa matsapan'izany tsika za nge mba gaga mihitsy ary n'izany nge reto ka tsy ahavonjy raha zay no antenainy. Fa zao zany akory tsy midika hoe tsy tsara ny manan-karena. Ilaina tokoa ny manan-karena saingy hoentina manoko an'Andriamanitra sy manasoa ny hafa ary manampy ireo mpiarabelona fa tsy sanatria hoe miarina ny tompoina sy ahasolo ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zany mihitsy ry totoa ianitra. Karaha izany dia nafatra ny taranako mihitsy fa aleo tsy misy raha arena avy amin'ny tsy misy ny katsahana sy reharehana nefa ny fanahy ho verany amin'ny elo sahoana kiry Solange. Hita kiry Sofiko sao koa dia hoe fariana mangoro-karena eto an-tany fa tsy mba mikatsaka izay hatafidirana ny lanitra. Io koa araka ilay voalazan'ny soratra masina hoe
fa tsy mitondra ninoninona ao amin'izao tontolo izao tsika sady hita fa tsy ahatondra ninoninona rak'izay miala ety e. sady mampalahelo angezany hoe manan-karena ety an-tany izany fa tsy mba manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay akory. dia izao koa e aleo ihany miavana fa lova sy arena ve dia atao mampisaratsara ke. marina mihitsy ianao izany ry anitra sa hoana ry luka karana raha dadafara afatra be ho andrehetra ifarana teo Mangor-karena nosoratany Rajaofera fanomezantsoa Narindra novelom'ny Vantsoa Fredrine Anjarliv Saloy Lalay miaraka tamin'ny Arliva Le Mec Mianjo ary tahina nantenaina Roland Ramanatsoa nandray feo Anjarliv ny nanatotosa